Efa tsy andro mihitsy ny fotoana iaonana aminao indray a atao anatin'izao herinandro ny fanapahan-kevitra izao. Efa andro fahatelo sady isika ao anatin'ilay loha hevi-dehibe hoe manaraha koa dia inoko fa dodona ihany koa ianao andray ny fitahina rehetra no manina ao anatin'izany manara finaritra tompoko. Anarakanao no iriko nahaizano aleanao Jesosy izay reno tiako andeha eo anilanao isanandro sy isanora utakanao reritompo tsikivina sarotra tao isanandro sy isanora tsika tsiraray avindray izy a tratry ny andro fahatelontsika androany te antany atsika hoe salama tsara ve tsika rehetrarehetra mino a fa salama tsara daholo ny ankizy rehetrarehetra tahaka ny tamin'ny andro voalohany a sy ny andro faharoa androantsika rakizy a mandeha be fotoanantsika efa andro fahatelo sady tsika izao ka ijery lohateny anankiray indray isika ary lohateny vaovao be anaraka anao mba ho velona tahaka anao tahaka ny mahazatra dia ndao averintsika ilay izy anaraka anao mba ho velona tahaka anao samy te ahita ny zavatra ny mitombo tsara daholo sy miroborobo aingana sika rakizy ndray aman-dreny zao dada sy neny dia maniry ery mba ahitan'ny zanany ome mitombo dia me mitombo dia me mitombo hatrany ary ny ankizy kely indray dia maika ery izy ahitan'ilay voatsaramaso kely na voananana kely na mbileny tao an-jaridaina dia te ahitaingana izy dodiny ery izy ahitan'ilay izy aniry dia hitombo ary ny alika kely indray dia maika ery izy tiany ery raha mba te ho lehibe aingana izy ary ho any dadabe dia tiany ery ary menda ery izy raha ohatra ka hitombo aingana ny volana apetrany tany amin'ny banky ahafahany maka an'ilay izy kanefa raha tiantsika rakizy ny hitombo ara-dalàna dia tsy maintsy mikarakara tsara ny vatantsika isika ohatra ny rehefa mamboly voninkazo hitanareo ve neny rehefa mamboly voninkazo mialohan'ny amafazany voninkazo dia tsy maintsy asainy aloha ny tany dia tondrany dia avainy ireo ahidratsy dia ny zezika tsy adinoneny mihitsiny dia rehefa aveo arovany amin'ilay bibikely ilay voninkazo
de afaka manantena inona izy rakizy rehefa aveo afaka manantena voninkazo izay tsara mamelana tsara maniry tsara salama tsara tahaka izany koa ny rakizy ny fitombontsika saingy misy fitombona tian'Andriamanitra hotratrarintsika iainantsika foana maniry tokoa izy raha mba hitombo tsy akijanona ny fahalalantsika amin'ny sitrapony isika misy fanontaniana petrako aminareo ary de valio ary ilay izy mitombo tahaka an' Jesosy ary ve ianao samy manana ny valim-panontaniana daholo ny ankizy fa andao hojerentsika hoe tahaka ny ahoana ny tombon'i Jesosy ambaran'ny baiboly anie zany rakizy ao amin'ny Luka 2:2 faharoa amby 10 tao nefa kitsika Luka 2:2 faharoa amby 10 de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany Luka 2:2 faharoa amby 10 ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona averika indray mandeha ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona salama tsara Jesosy nitombo tsara ny sainy sy ny tenany karakaraka ny taona isaky nandroso ny taonany de nelava Jesosy de nengeza ihany koa Jesosy ary salama be i Jesosy sady Jesosy rakizy tena ny sakafo tsara izy ny sotro rano tsara izy ary ny asa tsara izy araka ny fisipika izay napetrak'Andriamanitra raha te hitombo tahaka an' Jesosy ihany koa isika rakizy de mila manaraka ny zavatra nytenenin' Jesosy tsy maintsy mihinana sakafo ara-pahasalamana isika tsy maintsy manao fanatanjahantena isika mahazo tara-masoandro isika misotro rano madio isika ary maka-aina tsara isika ary anana fitafiana mahasalama tena ho jerentsika kely ilay resaka hoe sakafo ara-pahasalamana teo te anontany antsika rakizy hoe ny bonbon ve sakafo ara-pahasalamana traiko tsy sakafo ara-pahasalamana rakizy ny bonbon satria nahoana satria manimba ny ady amin'ilay izy mamy be iny ary akoatran'izay de manimba nify rehetrarehetra zany mahatonga nify izay simba ohatrany hoe korokoro kely satria maninona satria manimba ny bonbon ny zavatra vita amin'ny vinaigre koa ve rakizy ara-pahasalamana tsy ara-pahasalamana ny zavatra natao amin'ny vinaigre ohatra hoe indraindray ny ankizy mihinana manga alona vinaigre tongolo alona vinaigre mba fantatsika ve rakizy fa ny zavatra alona vinaigre de mora malemy be ohatra zao raha ohatra hoe misy akoho ka tiana alemy le akoho de mialohan'ny aminona azy de ampisotroana vinaigre kely izy de malemy de raha tiatsika zany ny alemy mitaolantsika de mihinana vinaigre fa engany eny ankizy mba tsy hinana vinaigre satria tsy tiany ankizy alemy ny taolany de zao ihany koa rakizy tiako resahana amintsika raha te ho salamitsika de tsy tokony hinana sakafo elan'elam-potoana ahoana moni tsy tokony hinana sakafo elan'elam-potoana zany hoe goûté satria nahoana io vavontsika io rakizy tokony mijanona adiny 4 ka hatramin'ny adiny 5 zay vao mihinana sakafo indray de raha ohatra zany tsika hoe isaky mihetsika kely de miteny any dada sy neny zany ona de meny dada sy neny goûté de maninona zany ny vavontsika
tsy mitsahatra mihitsy ny vavontsika fa miasa foana de reraka izy ny vavony de torovana izy de rehefa aveo de azakaka raha marary vavony daholo ny ankizy kely tsirairay avy. Jesosy rakizy de nanaraka fahasalamana de mila manaraka an' Jesosy ihany koa isika rakizy raha te hitombo saina vatana fanahy isika tsirairay avy. Zao reto misy zavatra asehoko anareo. Inona reo? Misy vera rakizy eto anoloantsika. Reo vereo de nasiko rano daholy. Fa ny 5 amin'ireo de zavatra tsy mahasalama nataoko tao, zavatra manimba ary misy singa izay mamono mendalana ao anatin'ireo. Mamono mendalana, fatatsika ve zany? Mamono atsika tsy kelikely, mamparary atsika tsy kelikely. Fa ny anankiray amin'ireo de misy pozina be mihitsy izay tena faran'izay manimba. De reto zavatra anaky 5 reto de mandeha amin'ny publicité amin'ny telefona, amin'ny radio. De mahafinaritra be ry no mijery azy. De ohatrany hoe mampite hisotro ilay izy satria hono hoe mampatanjaka. Rehefa mihazakazaka ianao de lasa afaka mihazakazaka be. Rehefa tsy ampy torimaso ianao de rehefa te hiaro tory azafady de afaka misotro azy de afaka de tsy mahita tory sotran'izany. De zao rakizy amidiko aminareo reto vera anaky 5 reto ny zavatra ao anatiny. Reto anaky 4 reto amidiko 3,000. Ohatrinona? 3,000. Ary ty anankiray ty de amidiko 5,000 ariary. Atsangany ny tanana zay hividy an'le 3,000. Misy ankizy. Ary atsangany ny tanana zay hividy amin'le 5,000. Wow! Misy hividy hono ny ankizy. Fa zao ty rano anankiray ty rakizy de omeko maimaim-poana. Ataviana hono omena maimaim-poana. Nefa rakizy reto zavatra lafo vidy, tena lafo vidy reto de sady mamono no mahafaty tsy kelikely. Fa ty zavatra anankiray ty izay rano madio tsotra fotsiny mahasalama de tsy amidy fa hiteny rehetrarehetreny. Fa matetika ny zavatra safidian'ny olona de inona? Reto zavatra mahafaty reto, mendalana reto misafidiana. Fa lay mahasalama maninona? Tsy fidiny. De ohatran'izany koa ny sakafo rehetrarehetra izay hitantsika eny rehetrarehetra eny. Ny sakafo voajanahary, ny voankazo sy ny legioma de ohatrany hoe zara fa misy mihinana izany. Fa ny sakafo tsy mahasalama manimba ny vatana de maninona? De misy mividina de lafo be ary. Rankizy ndao isika hisafidy raha te hitombo saina sy tena randroso te amin'Andriamanitra de hisafidy ny zavatra izay mahasalama, mampitombo ny vatantsika sy ny saintsika tsirairay avy. Irinareo ve rankizy no salama sy hitombo tahaka an' Jesosy? Manasanao mba hivelona amin'ilay zavatra tena ara-pahasalamana. Hisakafo tahaka azy, alalaoniny tahaka azy ary hifady an'ireo zavatra izay manimba sy tsy mahasoa. Engany rankizy mba hitombo tahaka an' Jesosy sika de hianatra ny fanao ihany koa de ny zavatra mahasoa no antsika mba hahafahantsika mitombo ara-dalàna tahaka an'ilay voninkazo izay tsara tarehy. Da isika hivavaka. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa nomenao torohevitra tamin'ity hariva ity. Ny tokony hinananay ny sakafo ara-pahasalamana de ny legioma izany sy ny voankazo ary ny rano fisotro madio. Jesosy malalo,
tianay raha mba hitombo tahaka an' jesosy izahay ka anana safidy inana n'izany sakafo ara-pahasalamana izany. Ampio izay jesosy malala dia omeo hery ihany koa ahafahanay manatanteraka an'izany. Amin'ny anaran'i jesosy ny angatanay sy hanonana izany vavaka izany. Amen. Dia izay indray ny fotoanantsika androany ndraika izy raha mpitsondray dia indao ifanofahofantanantsika. Tahiny jesosy daholo ny ankizy kely tsirairay avy mba ho salama tsara daholo. Fifaliana hatrany no hiarabananao. Tonga soa indray anatin'ny fotoanany torohevitra mahasoa dia manasanao ny gilatsofina satria dia nisafidiana manokana indray ity lohahevitra androany ity mba hitondra soso tsara ho anao sy ny ankonanao. Androany ary ny resantsika dia mikasika ny fahasalaman'ny ankohonana. Inona indray re no tiaka ambara anatin'izay ny tanjona zany dia ny ankohonantsika tsirairay dia ho sambatra sady salama. Ny fanavaozana ara-pahasalamana mantsy no tananakavanan'ny filazantsara ary ety sady sarobidy ny fifandraisan'ny fahasalamana ara-tsaina sy ny ara-batana. Jesosy moa nanasitrana ny olona ny alohan'ny zavatra rehetra. Hitantsika ao amin'ny filazantsara ny Matio zany raha ohatra ka mba ho resantsika kely ao amin'ny toko 4:17-20 dia manao hoe ary Jesosy nandeha eran'ny Galilea ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba mirofo rehetra tamin'ny olona ary ny elerany Siria nilazany ka dia nentin'ny olona tany amin'ny ny marary rehetra izay azon'ny aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana dia ny demoniaka sy izay marary ny andro be ary ny marary ny paralysisy ka dia nahasitrana ireny izy. Torohevitra ahasalama ihany koa ireto ho arosanao ireto dia torohevitra 5 izay hitondra ho amin'ny fahasalaman'ny ankonana mba ho sady sambatra no ho salama. Voalohany ny tiana aroso aminao dia ny rivotra. Ny rivotra dia toy ny solika mampirindra ny tenantsika. Tsara kokoa zany miainana ambanivohitra fa any tsara kokoa ny rivotra kanefa amin'ny toerana samy misy antsika tsirairay avy. Dia afaka manatanteraka ny mba hisian'ny soa izay hoentin'ny rivotra eo amin'ny fiainantsika isika. Avelao mba hivezivezen'ny rivotra tsara ny efitrano izay honenanao ary indrindra ny efitra fatoriana dia manaova fisefoana lalina ihany koa zany hoe fisefoana lalina intelo metaona dia inefatra ny anaovana azy isan'andro fa ho hitanao ny vokatra tsara hoentin'izany rivotra atao ho tombotsoa eo amin'ny fiainana izany. Ny mandehandeha eny amin'ny toerana tsara rivotra ihany koa dia tena ilaina sy mety indrindra ka izany no antony androsoana izany hevitra izany ho anao. Ny torohevitra faharoa izay tsara indrindra avy amin'Andriamanitra asaina ampiasaintsika ihany koa dia ny rano. Ny rano mantsy no manadio ny tenantsika ka andeha ho ampiasaina dia andeha koa hisotro rano madio. Arak'izay azo atao zany dia soroy ny rano misy gaz. Ny vatantsika olombelona dia mila rano enina ka hatramin'ny 8 vera isan'andro ary rehefa misotro rano dia adiny iray alohan'ny hinanana ary tsy misotro eo am-pihinanana fa manjary manatsatso ny ranom-bavony zany dia lasa mitondra tsy fahasalamana. Ary tsara ihany koa ny misotro rano mafana 1 vera isa-maraina alohan'ny sakafo maraina. Natao hidiovana ihany koa ny rano ka tokony ho araraotina amin'ny fahafenony ny fananana nanomezan'Andriamanitra antsika azy. Faharoa izay ny fahatelo izay aroso anao dia ny masoandro. Andeha araraotina ny nanomezan'Andriamanitra nyreny zavaboary ireny ho antsika. Ny masoandro manko dia tena azona hery betsaka sady tena lehibe ka atao zany izay hatafiditra betsaka ny masoandro ao an-trano fa mamono izay mety ho otrikaretina misy zany. Dia hoy ny teny frantsay izay hoe mba manaova bain de soleil mba mitan'andro 5-20 minitra isan'andro alohan'ny amin'ny 10 ora maraina eo anefany. Ny mandehandeha amin'ny masoandro koa dia mitondra fahasalamana fa zao manaova satroka raha toa ka aorinan'ny amin'ny 10 ora maraina mandra-pahatolaky ny andro no mandehandeha eny rehetra eny ianao. Araraotina ny fanomezana tsara omen'Andriamanitra izay mitondra fahasalamana ho antsika. Ny manarak'izay dia ny fialan-tsasatra tombotsoa avy amin'Andriamanitra ihany koa izay mamerina ny hery ao amin'ny tenantsika. Mikaroa torimaso tsara
amin'ny alina de rehefa alina de aoka mba ho matory ary tsy ilana fanafody fampatoriana fa matory tsara be ny mandehandeha kely na hoe mandro alohan'ny atory fa manamaivana entina matory zany ary tena tsara ho an'ny fahasalamana ny matory tsy misakafo ary rehefa matory de aoka ao anaty efitrano mangina sy tsara rivotra rehefa makaina kosa indray na hoy isika hoe manao sieste de torimaso kely eo amin'ny 5-10 minitra eo ihany de ampy fa tsy atao lava be de izao ihany koa torohevitra tsara indrindra avy amin'Andriamanitra mitsara rehefa sabata andro fahafito izay no hamasin'Andriamanitra fa izy no nanao izany fitsarana araka ny sitrapony ary mahasalama izany manarak'izay fanomezana avy amin'Andriamanitra ihany koa ny fahafahana mampiasa vatana ka ny fampiasam-batana zany no manamafy ny fahasalamana dia ampirisihany zasenao mba hanao izany manao fanatanjahantena matetika sy ara-dalàna ohatra hoe dia aingana azakazaka lomano na izay mahafinaritra ny tena ary azo atao koa ny hoe zaridaina no atao mba ho fampiasam-batana fa tsara raha mandritry ny adiny iray hoe koa intelo isan-kerinandro ny fanatanjahantena mantsy dia manatsara ny fo izay ozatra ihany koa ary tena manandanja eo amin'ny vatantsika rehefa manao fanatanjahantena dia izao ny torohevitra hoe tokony ho tsemboka mba ivoahan'ireo loto sy poizina avy ao anatin'ny vatana ka tsara zany ny manao alavokina 10 minitra isan'andro mba hampatsemboka ny olombelona dia zasenao zany torohevitra manaraka ny sakafo voalanjalanja ny sakafo no tena mpanorina ao amin'ny vatantsika izao voalanjalanja ny sakafo hoaninao 500 isan-jato voankazo na legioma ary 500 isan-jato ny ambiny dia ireo karazany hafa dia mba ezao mba ovaovaina izay hohanina fa tsy hoe atao mitovy foana arak'izay azo atao zany dia mba tsy hoe ohatra hoe hanikotrana foana ny sakafo natoraly amboarinao tokantrano tena tsara indrindra mihoatra n'ireo sakafo izay efa voahodina indrindra moa izay natao ambe fotsy dia rehefa maraina ny tena tokony sakafo feno sy betsaka hoentina miatrika ny tontolo andro ny atoandro dia sakafo betsaka ihany koa fa ny hariva no aka ho maivana arak'izay tratra ary mety na dia tsy mihinana akory aza misotro rano eo am-pihinanana arak'izay andresantsika fa adiny iray miloha na adiny 2 aorianany fihinanana ny tsara isotrona ny rano dia inona fa hitondra fahasalamana asenao ny fampiarana izany ankoatr'izay zava-dehibe ihany koa ny fahalalana oniny ny fahalalana oniny no mampisy fandanjalanjana na ekilibra eo amin'ny fiainantsika malala oniny amin'ny sakafo izay hohanina raha voky loatra mantsy dia lasa manimba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany ary mitondra tsy fahasalamana ka andeha halala oniny amin'izay atao na amin'ny asa zany na amin'ny fianarana ihany koa mba hanaja tsara ny ora izay napetraka ho amin'izay tokony atao dia halala oniny amin'ny zavatra rehetra ohatra ihany koa zany izao ny parakitsy ny sigara dia tsy mahasalama ka tsy tokony ho ampiasaina na hoe ho ampidirina ao amin'ny vatana fa tokony hajanona avy hatrany dia toy izany koa ny zava-pisotro misy alikaola ny rongony ny dite vazaha ny kafe sy ny sisa dia ireo izay manataitra fa ireny dia tsy mitondra fahasalamana fa manadomelona ny tenantsika fotsiny ihany ka asaina mihitsy isika hoe anandrana ny tsy hinana akory ary na ampiditra aty amin'ny tenantsika ireny izay manadomelona ny tenantsika ireny mahafinaritra ny tombontsoa omen'Andriamanitra antsika ary iray ao anatin'ny torohevitra izay omeny antsika ary ny fatokiana azy fatokiana an'Andriamanitra mitondra fahasalamana ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra tokoa manko no mitondra fiadanana sy manomana ny fiainana mandrakizay hoy ny voalaza ny soratra masina amin'ny ohabolana 7:7 hoe ny fitiavana an'Andriamanitra dia mitondra fahasalamana ka ny finoana an'Andriamanitra zany no finoana ny fiainana dia mamaky isan'andro ny soratra masina mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary miresaka sy mifandray amin'ilay mpamorona antsika hatrany hatrany dia anome fahasalamana anome fitoniana sy fiadanam-po ho asoanao izany ka ny manana saina milamina sy salama tsara dia miteraka fahasalamana sy fahatomombanana eo amin'ny toe-batana falifaly tsara fanahy tony lasa tia manompo sy tia manampy ary manetry tena tsotra mahitsy arak'izay ny lazaina hoe manana fiadanana anaty
jesosy mihitsy no ohatra tsara indrindra ho antsika amin'izany ka andehko akatahaka azy teny hoe atoky an'andriamanitra dia ho feno fahasalamana anatin'izany mba ho ankohonana sambatra sady salamany ny ankonanao sy ny ankonako dia izay indray ary ny androany manasanao mbola hiaraka ao anatin'ny fandaram-potoana manaraka ary mirary ny fiadanam-pony Kristy ho anao hatrany. Mbifaliana indray ry ava-malala no anolorana ny fiarabana ho anao sy ny ankonanao ho antsika rehetra izay manaraka izao famelabela ara-tsoratra masina, fampianarana momba ny soratra masina, konferansa ara-tsoratra masina izao. Faly manokana ny tenako, manolotra ny arahaba ho anao manokana ary misotranao izay manaraka tsy tapaka ity fandarana ity. Lohahevitra lehibe izay iarahantsika manrakariva dia ny hoe manaraha antso nataon'i Kristy ho an'ny mpianatra, antso nataon'i Kristy ho an'ireo vahoaka tamin'izany fotoana izany, ary antso alefan'i Jesosy ho amiko, ho aminao, ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianakavianao. Miantso anao Kristy manao hoe manaraha. Tsy anarak'olona isika, tsy anaraka fombafomba isika, fa anaraka an'Andriamanitra isika ary fikitra amin'ny Kristy isika. Lohahevitra izay raisitsika amin'ity androany ity dia ny hoe ho avy indray Kristy. Kanefa mialohan' izany dia hoy ny ten'Andriamanitra tamina tovolahy anankiray izay mba naniry anaraka azy ary hoy izy taminy manaraha. Tsara indrindra ny mifikitra sy manaraka an'i Kristy rehefa malala ary izany ny vahaolana. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fanambaran'ny Apokalipsy 20:10. Ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo amboniny rahona izay nisatroka satroboninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ho avy Kristy. Tsy amin'ny zazakely azy ao an-tranon'omby araka ny mahazatra efa fahitantsika amin'izao volana andalovantsika izao dia miandrandra an'izany ny olona, mieritreritra an'izany ny olona ary izany ny eo anatin'ny sain'ny olona. Kanefa amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo no hiaviana eny amin'ireo lanitra. Ho avy amin'ny mahabe voninahitra azy Kristy. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 20:10. Ary nahita ny lanitra nisokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia natao hoe mahatoky sy marina ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Ary ny atokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy sady nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Ny soavaly fotsy dia maneho tandindony fahadiovana, fandresena ary fanapahana. Kristy zany raha ho avy eny amin'ireo lanitra dia mampiseho fa ola mandresy, ola madio ary afaka mifesy manapaka ny zavatra rehetra. Ary ho afaingana ao ten'Andriamanitra, ho avy amin'ny mahampanjaka mpanjaka sy tompony tompo izy. Izany no antony hiavian'i Kristy eny amin'ireo lanitra, amarana ny tantarany tany, anafoana izao faharatsiana, fijaliana mahazo antsika izao, anova ny fiainantsika. Satria hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra ka anavao ny tantara, anavao ny tontolo ary andringana ny asan'ny faharatsiana sy ny asan'ny devoly Kristy. Ahoana ary no ataotsika? Inona no ataotsika mba hahavonina atsika amin'izany fiaviana izany? Ahoana ny fiomanana? Raisosaly an-tsaina hoe isy fiaingana amina toerana anankiray ianao. Tsy fantatra ny hiavinana mety ho andro alina fa ny tsara dia izao aleo miomana. Ohatra ny azo salan-tsaina ry ny fanomanana ny entana amin'izany fotoana izany satria maika handeha na handeha maraina be na handeha alinalina. Manao ahoana nefa ny fiomanantsika ny amin'ny fiavian'i Kristy? Manao ahoana fanomanana vonina amin'izany vetsika? Efa miomana amin'izany vetsika.
tsy mpanao tombadombana ny amin'ny hoavy Kristy fa tena mahalala ny hoavy tanteraka satria tompony hoavy Kristy. Eo ampelantanany Jesosy azo ny antoka ny hoavy ary rehefa niteny izy dia tanteraka izany. Izay no mahatonga azy niteny tao amin'ny Luka 7:24 manao hoe fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia tahaka an'izany ny fiaviany zanak'olona. Ny fiaviany Kristy eny amin'ny raolanitra dia ho tazana hatrany antsinanana, hita ny any andrefana ary ahita izany fiaviany izany ny olombelona rehetra. Ary ny fiaviany Kristy dia ara-baky teny. Izao no fanambarany ten'Andriamanitra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:1. Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nakarina hiala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra akany an-danitra. Rehefa nandaony mpianatra Jesosy niaraka amin'ireo namany rehetra, nahatratra 20 ny mpanatitra azy teny amin'ny tendrombohitra Oliva hiakatra any an-danitra. Dia nitazana ny lanitra ireto olona rehetra reto ary Kristy dia nientina niakatra moramora, niakatra moramora. Dia nisy roalahy izay niteny tamin'ny reto vanina ny andrandra nijery reto manao hoe nahoana no miandrandra mijery lanitra ianareo fa iny Kristy iny dia mbola ho avy tahaka an'izay nahitanao azy niakatra. Ara-baky teny fiaviany Kristy. Tsy hoe nofinofy, tsy hoe ho avy mangingina ny eritreritra fa tena ara-baky teny. Ny fiaviany Kristy dia izao koa atrehan'ny maso rehetra, hita ny maso rehetra, izay rehetra manana maso dia afaka ahita izany fiaviany Kristy izany. Ianao dia ahita an'izany fiaviany Kristy izany. Ny ankonanao dia ahita an'izany fiaviany Kristy izany. Isika rehetra dia araka ahita izany. Hoy ny ten'Andriamanitra Apokalipsy 7:7. Indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra dia ahita azy na dia izay nandefina azy azy ka hitomany azy ny fiainana rehetra ambony tany eny. Amen. Ara-baky teny ny fiaviany Kristy eny amin'ny raolanitra ary ny maso rehetra dia ahita azy. Andray anjara amin'ny fahitana amin'ny fiaviany Kristy zasy ianao fa ny fanontaniana mipetraka hoe efa vonona ve ianao ho amin'izany fionana amin'ny Kristy, hiaraka amin'ny Kristy any ambony any amin'ilay fiainana manakizay izay homanin'ny Kristy izany. Ny fiaviany Kristy eny amin'ny raolanitra dia ho reny sofina rehetra, izay rehetra mahana sofina dia andre izany fiaviany Kristy izany. Hoy ny Tesalonianina 1:4-5. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Arahana trompetra. Tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra dia handre avokoa ny sofina rehetra. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny raona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Raha lasaina vavy malala dia afaka malala isay. Ho avy Kristy eny amin'ny raolanitra. Ny maty dia ho atsangana izay maty ao amin'ny Tompo ary isika izay velona dia akarina hitsenan'ny Tompo. Andreny sofina, ahita maso satria ara-baky teny ny havian'ny Tompo eny amin'ny raolanitra. Ary amin'izany andro zany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy aza makany ianareo, indro any amin'ny efitrano izy aza mino. Aty 2:20. Isy mantsy ny famitahana, isy ny tranga maro samihafa izay iseho dia mampitandrina zany Kristy tandremo fa tiany tsy ho voafitaka zasy ianao. Ny fiavian'i Kristy dia tena fiaviana be voninahitra satria hotron'ny enjely rehetra. Ireo zava-mananaina rehetra ny an-danitra dia hanotrona izany fiavian'i Kristy ety amin'ny raony lanitra izany. Izany ny tena hoe fahamarinana
izany ny tena hoe fiaviana, izany ny tena hoe zavatra andrasana mafinaritra. Fiaviany Kristia eny amin'irao ny lanitra izany. Fiaviana izay ananganareo maty tao amin'ny Kristy, maty tamin'ny fahamarinana, maty nanao ny tsara, akarina hitsenany tompo eny amin'irao ny lanitra. Ary ireo izay nitoetra tamin'ny fahamarinana dia akarina eny amin'irao ny lanitra. Hoy ny Matio 4:20. Ary amin'izany andro izany dia iseho eo amin'irao ny lanitra ny famantarana ny amin'ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambony tany. Ary hahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy ny voninahitra lehibe eo amin'irao ny lanitra izy. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Korintiana 1:12-13 sy ny 13. Tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny raim-pimaso. Rehefa maneno ny trompetra farany dia hovaina isika, fa ho tsofina ny trompetra, ary ny maty dia atsangana tsy olo intsony, ary isika velona dia hovaina. Fa ity mety maty tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana, ary itya mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana. Hovaina amboarin'Andriamanitra isika. Io fiaviany Kristy amin'irao ny lanitra io zany dia mizara roa. Ny voalohany, ireo maty tao amin'ny Kristy dia atsangana, tsy izay rehetra maty fa maty tao amin'ny Kristy. Ary ny faharoa, izay velona ka mbola mitoetra ao amin'ny Kristy dia akarina hitsenany tompo eny amin'irao lanitra. Ary ny tenantsika mety loha dia hovaina tsy mety loha. Izany ny zavatra lehibe ataon'Andriamanitra, ary izany no ilaitsika ny amin'izany fiaviany Kristy eny amin'irao ny lanitra izany. Miandrandran' izany sika. Miandrandran' izany ve ianao? Vonina amin'izany ve ny ankonanao? Vonina amin'ny fitsenanan'i Kristy eny amin'irao ny lanitra? Andro be voninahitra, manao ahoana re zany hoe iona amin'ny Kristy eny amin'irao ny lanitra izany? Ianao sy ny ankonanao mba raiso sary an-tsaina ane hoe raha ho avy Kristy amin'ity takariva, amin'izao alina izao, rapitso, afaka pitso, ho avy izy, dia inona zavatra hitranga? Indreny ianao sy ny zanakao mifampitatana miaraka amin'ny vady, ny zanaka, ny ray aman-dreny, hitsena ny Kristy eny amin'irao ny lanitra. Dia hiteny amin'ny Kristy manao hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomena ao anay. Ianao ao anatin'izany. Fianakavianao tafiditra ao anatin'izany. Tsy very anjara. Iona amin'ny Kristy eny amin'irao ny lanitra. Eny ny rendez-vous-tsika. Aoka ho azo antoka ny fionantsika amin'ny Kristy. Apokalipsy 10:17. Ny lehibe sy ny mpanapaka, ny asanao tompo, Andriamanitra tsy to, mahitsy sy marina ny lalanao, ny mpanjaka mandrakizay. Lehibe sy mahatalanjo ny asanao tompo, Andriamanitra tsy to, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Kristy dia manana ny maha izy azy, satria ho avy ny fotoana iona ny Kristy amin'ireo rehetra izay novonjena. Ampifaliana ny ionantsika amin'ireo avy malalantsika izay efa nodimandry. Fankahita ampifaliana indray. Nefa ela tsy niona amin'ny fotoana io dia hifamina ireo rehetra izay fankahita. Satria antonany maro, voavonjy isika, faly isika, voavonjy miona amin'ilay mpanjaka sy tompony tompo. Hoy ny Isaia 5:7. Indro Jehova izay nandraisantsika, koa aoka ho faly sy ravoravo amin'ny famonjena isika. Ampifaliana ry hava-malala, nionana amin'ireo havantsika rehetra izay tsy mifankahita nandritra amin'ny fotoana maro, samy voavonjy. Fifaliana lehibe zany. Mba tianao ve ty hava-malala mba iona ampifaliana isika eny amin'irao ny lanitra, ary faly fankahita tava amin'ireo havana malala izay tsy mifankahita nandritra ny taona maro, iona amin'ireo razabe tantarainao amin'ny soratra masina. Mafaly izany, zavatra tsara izany. Ary etsy an-danin'izany, faly ireo niomana ny amin'ny fiaviany Kristy, fa mitomany kosa. Diso fanantenana manenina ireo izay tsy niomana tamin'izany. Izao no fanambaran'ny Korintianina 2
toko fahenina indiny faro. Indro akehitriny no andro fankasitrahana. Indro akehitriny no andro famonjena. Ry avy malala, amin'izao fotoana izao, izao no fotoana famonjena, izao no fotoana fankasitrahana. Tonga ao atokantranonao ny famonjena, tonga ao atsofinao ny afatra mitondra ny famonjena, ary miantso anao Kristy mba hanaraka azy, satria ho avy eny amin'irao lanitra izy. Azo antoka izany fiaviany Kristy izany. Eo amorony famarana ny tantara izy ankehitriny. Azo antoka fa efa mamarana ny tantara Kristy ary ho avy indray eny amin'irao lanitra. Ina moa ny dikan'ilay teny manao hoe ho avy tahaka ny mpangalatra. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 5:20, koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiavin'ny zanak'olona. Ny dikan'ilay hoe ho avy tahaka ny mpangalatra zany dia mba mampiomana antsika, satria mpangalatra ne tsy mampiomana hoe ho avy, ary na mampiomana azy izy tsy fantatra hoe amin'ny firy no avy. Ka mila miomana antsika, miomana ny amin'ny fiavian'i Kristy. Ho avy ndray Kristy, aoka ho azo antoka fiomana antsika. Petera 2:7-10 dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Petera 2:7-10. Fa ho avy tahaka mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy, ary ho levo ny afo ny tena zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Faranan'Andriamanitra ny tantara, ho levon'Andriamanitra amin'ny afo izao tany izao, fa Andriamanitra kosa dia anomana fiainany azo antoka ho asoanao. Ary izay no iomana antsika mba tsy ho tapoka amintsika izany fiaviana izany, aoka ho azo antoka amin'ny fiomananao dia tsy tapoka. Misy teny ao amin'ny Lioka 7:9-30, misy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray ho avela. Mamperitreritra izany rehefa malala, mba niaraka tany an-tsaha tany ihany, mba niaraka ny azakazaka nanao ny asa fivelomana rehetra, ny ray no raisina, ny ray tavela. Misy mpivady miray fandrina, ny ray no raisina, ny ray tavela. Dia izy aminareo ny vady no raisina, ary izy aminareo ny vady no tavela. Aoka samby voaomana ny ankonana manontolo, mampalahelo, raha ohatra ka misy voavonjy ary misy ny very. Kanefa tsy maintsy isy zany raha tsy miomana, satria tsy miakina amin'ny amin'ny fianakaviana na ny ray aman-dreny, na amin'ny dada na amin'ny neny ny famonjena, fa miakina amin'ny isam-batan'olona, ka samy manao ezaka isika. Hoy ny Lioka 7:20, tahaka ny tamin'ny androny Noa dia toy izany koa ny amin'ny androny zanak'olona. Ina moa ny zavatra nitranga tamin'ny androny Noa? Nihinana ny olona, misotro ny olona, nanao izay fiainany teny ny olona. Dia niteny Noa tamin'ny alalan'Andriamanitra izay nandefa hafatra taminy hoe horavan'Andriamanitra ny tany. Andefa safidrano Andriamanitra, andrava ity tany ity Andriamanitra, ka izao andaontsika rehetra anamboatra safidrano samy fiara isika, ialana amin'ny safidrano, dia hiditra ao tsika fa horavan'Andriamanitra ny tany. Dia indro ny olona fa mba hataitaitra tamin'izany fotoana izany, dia mba nanatony ny fanampy indrisa nefa. Fa rehefa tonga ny fotoana izay tokony hidirana ao amin'ny samy fiara, tsy nety niditra ny olona. Ohatry ny ela loatra, ohatry ny tsy misy zany, ary misy arany tsy nino. Tonga ny safidrano. Zay vao nitady vahaolana nandondona hoe Noa mba vonjeo zahay. Tara ny fanapa-kevitra, tsy afaka namontsony Noa, efa nakaton'Andriamanitra samy fiara. Ry avy malala, izany zavatra mitranga. Faranan'Andriamanitra satria be loatra ny faratsiana eto amin'ity tany ity. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota, tadiditsika angambany, ny zavatra nitranga, hoy ny Lioka 7:20-20, ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota koa ny andro hiaviany zanak'olona. Ny aina tao anatin'ny filibana ny olona. Tamin'ny andro Sodoma sy Gomora, ny aina tao anatin'ny faratsim-pitondratena.
ny lehilahy manambady lehilahy izany no anisan'ny nalaza tamin'izany fotoana zany moa ve tsy zao vaninandro iainantsika izao zany moa ve tsy efa miverina am'izao vaninandro iainantsika izao ny tsy fanajany variana amin'ny lalonana ny fety ny zavatra mahafinaritra izany no anisan'ny tena andaninn'ny olona rondoa am'izao fotoana izao tsy misy manany eritreritra akory ny amin'ny anomana ny fiainako avy sy ny fiavian'i Kristy nanapa-kevitr'Andriamanitra fa horavan'Andriamanitra amin'ny afo ny tany Sodoma sy Gomora asiana nanao antso Lota ny antso ny havany namany fianakaviana nomezan'ny olona nomezan'ny olona ary noeverin'ny olona fa manany any kanefa Andriamanitra dia mahafinaritra nosotomin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely i Lota ivoaka natosika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sotonina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ivoaka ary tafavoaka dia nitenenina manao hoe aza merikerika tandremo vonjeo ny ainao ndana manavitra ny anareo fa horavan'Andriamanitra dia indro fa nalatsak'Andriamanitra ny afo nandevina ny Sodoma hitatsika nefa fa tsy naharitra raha matoa vadiny Lota fa dia mierika ihany na dia efa nitenenin'Andriamanitra aza hoe aza mierika mandrakandroany dia nivadika vongatsira ka dia mbola eo ny vongatsira marika ny fahamarinany tenin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa hitatsika ny zavatra nitranga fa tonga ny safodrano sokajin'olona roa ihany nisy dia ny voavonjy sy ny very ao ireo zay niny ny tenin'Andriamanitra ary nanomana ny fiainany dia voavonjy izy ao kosa ireo maty nanenina satria diso fanantenana amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'irao ny lanitra dia sokajy roa ihany sokajiny voavonjy ary sokajin'izay very tsy misy androm-pahasoavana faharoa fa ankehitriny ny fotoana ary zao ny tsara indrindra ry ava-malala aiza ny sokajy isy anao lay sokajin'izay hovonjena ve voavonjy rehefa ho avy Kristy sa lay hovery sanatria mivava aoka iomana ianao sy ny ankonanao vorio ny ankonanao teneny ny vadinao ny zanakao mba iomana ho fiavian'i Kristy tsy ho ela dia ho avy Kristy efa andalana izy efa ho avy eny amin'irao lanitra hamarana izao tantara izao ko ankehitriny dia aoka hanomana ny fiainantsika ampifanaraka atsika amin'ny Kristy tia mihana anao Jesosy tahaka ny ray izay mamihana ny zanany Andriamanitra dia hamonjy anao tia hamonjy anao amin'ny fomba manokana izy ko aoka anaiky amboatra ny fiainanao atolory ho an'Andriamanitra ny tenanao tolory ho aza ny fiainanao ampy zay ny andro lasa rehetra nanaovana fanao ny jentilesy ampy zay ny fahavarianana teto amin'ity tany ity fa fotoana izao zay aloranao ny fiainanao ho an'Andriamanitra atolory ho an'Andriamanitra manapa-hevitra fotoana ny fanapa-kevitra izao ry ava-malala manapa-kevitra anolotra ny fiainanao an'Andriamanitra manapa-kevitra iova toetra dia iova toetra ho tahaka ny Kristy ka raha ho avy Kristy eny amin'irao lanitra dia hifankahita am-pifaliana isika hifankahita amin'ny Kristy ianao sy ny ankonanao ary andova ny fiainana manakizay zay ho manin'Andriamanitra ka na dia nisy aza ny alahelo noho ny fisarahana noho ny fahafatesana dia ho atambatra Kristy izany rehetra zany rehefa ho avy eny amin'irao lanitra vonina ve ianao mba fanindrinao ve ny hitsenan'i Kristy eny amin'irao lanitra fanindrinao ve anomana ny fiainanao ho amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'irao lanitra sy ny ankonanao raha mba fanindrinao zany dia manasanao mba hanangana ny tananao na anondrika ny lohanao mba hivavaka isika satria fotoana izao zay azontsika mampifandray ny tanantsika amin'Andriamanitra andao hivavaka isika aondreo no lohanao naiza naiza toerana misy anao andraisanao zao afatra izao dia andeha hivavaka ho anao satria anova ny fiainanao Andriamanitra vavaka isika Jehovah Andriamanitra misotranao zay no ny teninao ho avy eny amin'irao ny lanitra ianao ary aoka anova ny fiainanay ianao ka hikasika ny fiainana manokana ary ampio zay mba ho vonina ho amin'izany fiavianao zany ka raha ho avy ianao
izay sy ny ankonanay manontolo izay rehetra manaraka izao fandarana izao ny tokantrano izay mandray izao fandarana izao fangio manokana mba ho vonina ho amin'ny fihevinao taio izy ireo fa ao ny olana amboary izay tokony amboarina ao amin'ny tokantrano ny fivelomana idiro an-tsehatra Andriamanitra naran'i Jesosy nanoana vavaka amen. Anarakanao no iriko naiza no aleanao Jesosy izay reno tiako andeha eo anilanao isanandro sy isanora utakanao reritompo tsy kivina sarotra tao isanandro sy isanora